Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarany hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiany, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray izay efa harenareo tamiko hoy izy, fa jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy 2 lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'ny Jerosalema, araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipy sy Tomasy, Bartelemeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo niray saina mandrakariva, nivavaka mamin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe, ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo any Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona nitsambotra an'i Jesosy, fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sa tamin'ny tambon'ny fahotany, ary potraka ny ankohaka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr'izay rehetra monina ao eto Jerosalema izany, fa ny anaran'izany sa izany amin'ny teniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahandrà. Fa voasoratra eo amin'ny bokon'ny Salamo hoe, aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsy hisy olona onona ao, ary koa aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony isy anankiray io namantsika mba ho vavolombelon'ny nitsanganany. Ary nanokana 2 lahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao koa hoe Justo, ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe, ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, asehoa izay novidianao amin'izy 2 lahy ireto, mba hahazahoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao, izay nialan'i Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy, ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana.
ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Asan'ny apôstôly toko 2. Ary noho ny tonga ny andro Pentekoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehy nafo niseho taminy, izay nizarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ho ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, kretana sy arabo, ho ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe, ahoana no tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany ny omey ka nanao hoe, leo divay mamy ireo. Fa nitsangana Petera sy ny 12 lahy dia nanandram-peo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka enoy ny tenika. Tsy mamo araka ny hevitrareo, tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joelam-paminany hoe, ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antrareo hanonofy, ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ka dia aminany izy, ary anisy fahagagana eo amin'ny lanitra ambony ao, sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rasy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà. Alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe no malaza, ary nazovo no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Ry lehilahy Israely, mienoy izao teny izao, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa natolotra araka ny saina ny nina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo, dia nomboanareo sy novonoanareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintainan'ny fahafatesana, satria tsy laitran'izany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe, nijery an'i Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hangozohozo aho. Dia izany no nifaliany foko sy ny raviravon'ny lelako, ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Dia tsy ho fonao ho any amin'ny fiainana tsy hita ny haiko, ary tsy hamela ny iray masinao ho tratran'ny loha ianao, nampafantatra ay ny lalanaina ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Ry rahalahy, aoka aho mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka,
fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratran'ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy, fa tsy tafita no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ho aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe: Ry rahalahy, inona no ataonay? Ary io Petera taminy: mibeba, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo. Ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehovah Andriamantsika hanantona azy. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa. Ary tokony ho 3,000 no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary dia niray saina isan'andro izy, ka nazotona keo ankianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, nideran'Andriamanitra, sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olom-monjena dia nanampiany Tompo isan'andro ho isan'ireo. Asan'ny apôstôly toko 3. Ary Petera sy Jaona niakatra eo ankianjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe Hitsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo ankianjan'ny tempoly. Nohony nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo ankianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: mijere anay. Dia nibanjina azy roalahy tsara izy, fa nanantena hahazo zavatra taminy. Fa hoy Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ralehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsamboatra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo ankianjan'ny tempoly. Nitsangatsangana sy niatsamboamboatra izy, sady nideran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra, ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahadin'ny
hitsara endrika eo amin'ny tempolo mba hiantrana. Dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamindra lehilahy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy, dia niara-nirohitra ny olona rehetra ho eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'i Solomona ka talanjona. Ary Petera noho ny nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo, fa hiaretan'ny Kristiny. Ho amibebay ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ary mahanirano ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra, mandra-piavy ny andro fampodiana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany ny masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe, mpaminany no hatsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo. Tahaka ay, izy no hoenonareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Ary izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuela sy izay nanarakaraka na iza ny teny dia nanambara izao andro izao. Ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataony Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Asan'ny Apôstôly toko 4. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy, dia indreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina, ny tempoly ary ny Sadoseo. Fa sosotra izy no nampianaran'ny Apôstôly ny vahoaka sy ny toriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambara-pahamaraina ny andro, fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandre ny teny no nino, ka dia tonga tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro, dia niangona tany Jerosalema ny mpanapaka ny loha-olona sy ny mpanora-dalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona sy Aleksandrô mamin'izay rehetra mety ho avy amin'ny mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roalahy dia nanontaniany hoe, fa efana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany? Ary Petera, feno ny fanahy masina, dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loha-olona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy,
dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay ahazontsika famonjena. Ary noho ny nahita ny fahasahisahian'i Petera sy Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy, ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Ary noho ny nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy hitany izay havaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny Sinedraona izy roa lahy, dia niara-nisaina izy ka nanao hoe, ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy, ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy helezana izany intsony amin'ny vahoaka, dia aoka horaonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe, tsara honareo na marina eo mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra noho Andriamanitra. Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary rehefa noraonany indray izy dia nalefany, fa tsy hitany izay ampijaliany azy noho ny taony ny vahoaka, satria izy rehetra nankalaza ny Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 7 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na hasitrana azy izany. Ary rehefa nalefa izy roa lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy loham-pisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niara nanandratra ny feony ao ny Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no nampitenenanao any Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka ny angona hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teo amin'ity tanàna ity Herôda sy Pontio Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olona Israely hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nosoranao, mba hanao izay notendreny tananao amantsainao raha teo atao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany, ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Omba ny haninjiranao ny tananao ahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ary niray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly, dia nozaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataony apôstôly hoe koa Barnabasy, izany hoe raha dika zanaky ny fananarana, Levita avy any Kiprosy no firazanany,
dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anoloany tongotry ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 15. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany. Dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloany tongotry ny apôstôly. Ary io Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy, tianao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tianao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandre izany teny izany, dia nikarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany. Ary nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ho ora telo, dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary io Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va no vola vidiny taninareo? Dia hoy izy, eny, izany ihany. Ary io Petera taminy, nahoana ianareo no niraisaina haka fanahy ny fanahin'ny Tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vavidinao, ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloany tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo, dia hitany fa maty, ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ilay. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofany Solomona. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra say ny iray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa na lahy na vavy izay niny ny Tompo nanampy ho isany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana, mba hisy ho azony tandindon'ny Petera ay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay atoko ny Sadoseo, fa feny fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa ny anjelin'ny Tompo namono varavaran'ny tranomaizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana, ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy, dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy ny namany, dia nampiangona ny Sinedraona sy ny loholona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy, ka naniraka nakao an-tranomaizina haka ny apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpiandry raharaha, dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina, dia niverina izy ka nilaza hoe, ny tranomaizina dia hitanay mihidy tsara, ary ny mpiambina mitsangana eo ambaravarana. Kanefa noho ny novoanay, dia tsy nahita olona tao izahay. Ary ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ny loham-pisorona rehefa nandre izany teny izany, dia niroahana ny amin'izay ho faran'izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe, ireny lehilahy izay nataonareo tao an-tranomaizina ireny, dia indreo izy mitsangana eo an-kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehiben'ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery,
satria natahotra ny vahoaka izy fandrao torahany vato. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehan'ny Sinedraona ireo, ary nipisorona be nanontany azy ka nanao hoe, efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Kanjo indro, efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo ankinina aminay ny rahan'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namaly ka nanao hoe, Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy izay novonoiny tananareo na antonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izahay dia vavolombelona izany zavatra izany. Ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary raha nandre izany izy dia lotika ny fony, ka niendry hamono azy izy, dia nitsangana teo amin'ny Sinedraona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra. Ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tenany io zavatra. Tokony ho 700 no isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novonoina izy ka niaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinina. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana Jodasy avy any Galilia, ary izy nitaona olona hikomy hanaraka azy, dia novonoina koa izy ka niaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, fa raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedraona, sady faly satria natao mendrika hitondra ny fahafambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an' Jesosy ho Kristy isan'andro teo ankianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Asan'ny apôstôly toko 9. Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimononmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin'izany ry rahalahy, mizaha fitilahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny fanay sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy, dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema. Ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ary Stefana, feno fahasoavana sy hery, dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagoga ny Libertina, sy ny Kireniana sy ny Aleksandriana, mamin'izay avy any Kilikia sy Azia, dia nitsangana ka niady hevitra tamin'i Stefana.
fa tsy nahatohatra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo. Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe: efa renay niteny ratsy any Mosesy sy Andriamanitra ity, ary nampitaitra ny olona sy ny loholona ary ny mpanorandalàna izy, dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy, dia nitondra azy ho eo amin'ny Sinetriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga, izay nanao hoe io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika, ary izay rehetra mipetraka teo amin'ny Sinetriona raha nandinika an'i Stefana dia nahita ny tarehany tahaka ny tarehan'anjely. Asan'ny apôstôly toko 7. Ary hoy ny mpisorona be: moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana: mihainory rahalahy sy ianareo iray, Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy, fony tsy mbola nonina tany Harana, ka nanao taminy hoe: miala amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niala tamin'ny tanin'ny Kaldeana izy ka nonina tany Harana. Ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo izy hankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory aza, kanefa nampanantenaina izy fa omeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovany izany, na dia tsy mbola nananjanaka akory ary izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa ny taranany ivahiny any amin'ny tanin'ny firenena hafa ary andevoziny sy ampahoriany 700 taona. Nefa ny firenena izay hontompony dia ho tsaraiko kosa, hoy Andriamanitra, ary rehefa afaka izany dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy, ary dia niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro fahavalo. Ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarka 12 lahy. Ary nialina ny Josefa ny patriarka ka nivarotra azy ho any Egipta, nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao, mpanjakan'i Egipta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egipta mamin'izay rehetra tao an-dapany. Ary nisy mosary eran'ny Egipta sy ny Kanana rehetra, ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahita anina ny razantsika. Fa noho nandre Jakoba fa nisy vary tany Egipta, dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Ary tamin'ny fandroany dia fantatra izy mirahalahy avy Josefa, ary dia fantatry Farao koa ny havan'i Josefa. Ary Josefa naniraka ka napaka ny Jakoba rainy mba amin'ny mpianakaviny rehetra, dia olona 570 izy. Ary Jakoba nidina nakany Egipta, dia maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho any Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanaky Hamora tany Sekema. Fa rehefa ho tonga ny fotoana tanterahana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Egipta, mandra-pitsanga amin'ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Ary izy nanao hafetsena tamin'ny razantsika, dia nampahory azy ka dia samy nanary ny zanany vao teraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezaina 3 volana tao an-tranony rainy. Fa rehefa nariana izy dia nalainy zanaka vavin'ny Farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananany Egiptianina, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Ary rehefa ho 700 taona izy, dia velona tao am-poniny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary raha nahita ny anankiray nampahoriana maina izy, dia namaly ka namono ilay Egiptianina,
ary namonjy ilay nampahoriana, ary nataony fa ho fantatry ny rahalainy fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy. Kanjo ty fantany. Ary noho ny ampitson'iny dia niseho tamin'ireo izay niady Mosesy, ary nanao izay ampihavana azy ka nanao hoe: raha ondriana amin'ny rahalahy ianareo, koa nahoana ianareo no miady? Fa ilay nameli-maina ny namany dia nanosika azy ka nanao hoe: iza nanendry an'lahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa ta-hamono ahy koa va ialahy tahaka ny namonoany lahy ilay Egyptianina maly? Ary tamin'izany teny izany dia nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midiana, ary tany no niterahany zanaka roa lahy. Ary rehefa afaka 40 taona dia nisy anjely niseho taminy tany anefitry ny tendrombohitra Sinay teo anaty lelafo teo amin'ny voaroy. Ary Mosesy noho ny nahita dia gaga noho ny fahitana, nefa noho ny nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo nanao hoe: izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia tora-kovitry Mosesy ka tsy say nandinika, ary io Jehovah taminy: esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa masina io tany hijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egypta, ary ireko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho, ka andeha ankehitriny dia irahiko any Egypta ianao. Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe: iza no nanendry an'lahy ho mpanapaka sy mpitsara? Kanjo izy ihany no irahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra nomba ny tanan'ny anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egypta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra 40 taona. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe: mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy, fa nandà dia manana ny Egypta ny fony. Ka hoy izy tamin'ny Arona: anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatray izay nanjoa azy. Ary dia nanao omby lahy kely izy tamin'izany andro izany, dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra ny hodina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra, araka ny voasoratra eo amin'ny bokin'ny mpaminany hoe: moa nanatitra zavatra voavono sy fanatitra hoay 40 taona tany anefitra va ianareo ry taranak'Israely? Tsia, fa nobetainareo ny tranolahin'ny moloka sy ny kintany Andriamanitra atao hoe Refana, dia nihery zavatra izay nataonareo hivavahana, ka dia hamindranareo ho any ankoatra any Babilona ao. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra, tahaka ny voatendrin'izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa dia noraisin'ny razantsika izay nandimby ireo, ka netiny niditra niaraka tamin'i Josua tamin'ny nahazony tamin'ny firenena izay noroahin'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy, kanefa niavo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay nataony tanan'ny olona, araka ny efa nolazainy mpaminany hoe: ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Koa trano manao ahoana no ataonareo ahy, hoy Jehovah? Ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako? Tsy ny tanako va nanao izao zavatra rehetra izao? Ry olona mafy atoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataony razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehiny razanareo? Eny, novonony aza izay naminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny
dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharana anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilany tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe, ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, Tompo, aza atao heliny anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nody mandry. Asan'ny apôstôly toko 19. Ary Saoly manankasitraka ny namonoana azy koa. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina an'i Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahoro mafy ny fiangonana ka nidirana isan-trano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipy nidina tany an-tanànan'ny Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia nindray hevitra mihaino izay nolazain'i Filipy raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay hinanana azy. Ary maro ny marary ny paralisisy sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo an-tanàna atao hoe Simona izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy io zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe, ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipy nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipy. Ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho nireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka amin'ny Petera sy Jaona izy hankany aminy. Noho nitafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy ny latsahany izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simona noho nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina, dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe, omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao aratsinao izao ka mangataha amin'ny Tompo, andrao mba havelany izay no heveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehi-keloka ihany ianao.
Ary Simona namaly ka nanao hoe: mangatao ahy amin'ny tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny tompo Petera sy Jaona, dia niverina nakany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritana. Ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'i Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopianina tandapan'ny Kandasy mpanjaka vaviny Etiopianina sady mpitahiry ny harenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesany ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe: moa fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy: ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no tenin'ny soratra masina novakiany: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny loha-bava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietren-tenany nanaovana azy resy lahatra, ary iza no ahalazany amin'ny niara-belona taminy? Fa ny aininy esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe: masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany vasa olon-kafa? Ary Filipo ny loha-bava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an' Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary io ilay tandapa: indro rano, ka inona moa no misakanay tsy atao batisa? Dia nasainina janona ny kalesy, ary izy roa lay, dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy tany amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitany ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Asan'ny apôstôly toko 7. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Dia nakao amin'ny sorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary io izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izao no Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny alehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreo ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary io ny tompo taminy tamin'ny fahitana. Ry Ananiasy, dia hoy izy: inty aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka iza ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa indro
Efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeany ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema, ary manana fahefana aty koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habetsahany izay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa nanirakay mba hiratany masonao ary mba ho feno fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazandrano ny ala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo ampianatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe, tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ty koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any am-pisorona be. Ary Saoly maika ny ahery dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry hamono azy ny jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman'alina aminony azy. Fa ny mpianany naka azy no ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy ny nahitany ny tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahiany nitory ny anaran'i Jesosy tamin'ny Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema, sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahiana ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny Helenista, fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentiny nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodea sy Galilea ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihany fanahy ka niamaro. Ary raha nandeha nitety ny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonina tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea, izay efa nandro 7 taona teo am-parafara fa hanararany paralisisa. Ary io Petera taminy, Ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboara ny fandrianao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy, ary nahita azy izay rehetra nonina tany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe raha adika Dorkasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandrony ny faty dia napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka roalahy izy hangataka azy hoe, aza misalasala ankaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary noho ny tonga izy dia nentiny tany an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairiny Dorkasy
fony fahavelony. Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe: "Ry Tabita, mitsangana." Dia nahirana ny masony, ary raha nahita ny Petera izy dia niarana. Ary Petera nanolo-tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy, dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'i Jopa izany, ka maro no ninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandoko hoditra. Asan'ny apôstôly toko 10. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miharihary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe: "Ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fahampatsiarovana eo anatrehon'Andriamanitra. Koa ankehitriny manira olona akany Jopa ka hampanalao Simona anankiray izay atao hoe Koa Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandoko hoditra izy, eo amoron-dranomasina ny tranony." Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'i Cornelio, dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy akany Jopa izy. Ary noho ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbita eo akaikin'ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampotrano Petera mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora 9. Dia nona loatra izy ka te hihinana, fa raha mbola nataony nahandro, dia azo tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra misokatra sady ny zavatra midina toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony 4 ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra 4 sy ny zava-mandady sy mikisaka etỳ an-tany, ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe: "Mitsangana ry Petera, vonoy ka ano." Fa hoy Petera: "Tsanatry tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho." Fa hoy ilay feo taminy fandroany: "Izay efa nodiovan'Andriamanitra dia azo ataonao ho fady." Ary intelo no nanaovana izany, dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahin'i Cornelio nantany ny tranon'i Simona ka nijanona teo am-bavahady. Dia niantso ka nantany na mitoetra ao a Simona izay atao hoe Koa Petera na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy: "Indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina, ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izao no naniraka azy." Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe: "Inty aho izay tediavinareo, inona no antony hatongavanareo aty?" Dia hoy ireo: "Cornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny fireneny jiosy rehetra, dia efa natory ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy hiain-teny avy aminao." Ary Petera nampiantrano azy andro tao. Ary noho ny ampitso, dia niaingy Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray, dia tonga tany Kaisaria izy, ary Cornelio niandry azy
sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana, fa izao dia olona ihany. Ary noho niresaka taminy izy, dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny hanandraharana hian-trano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandany ankaty aho raha nampanalaina, koa manontany aho, ahoana moa no nampanalainareo ahy? Dia hoy Kornelio, lohakandro afakimaly mandra-pahatoy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora 7, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka nanao hoe, ry Kornelio, efa reny fivavakao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa maniranka ny jopo, izay atao hoe koa Petera, mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandikoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho ary nanao soa ianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra iaino izay rehetra nandindiny tompo anao. Ary Petera nilobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no tompony izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny Batisa izay notoriany Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azony herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny no fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa? Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahiny ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy. Asan'ny apôstôly toko 1:10. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nahare fa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho nitafakatra tany Jerosalema Petera, dia nilahady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe, efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny andohany ka nanao hoe, tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary andro tsindrimandry aho dia nahita fahitana, ka indro
Ny zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra dia nankeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe mitsangana ry Petera, vonoy ka ano. Fa hoy izao, sanatria tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fandroany hoe izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary intelo no nanaovana izany dia nosarihana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan-trano nitoeranay izay iraka avy tany Kaisaria ankeo amiko. Dia nasainy fanay hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranondralehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe manira ho anjopo ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankohonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia natsiaro ny tenin'ny Tompo aho izay nolazainy hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony isika vao nino an Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa ao no ahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana ahazoa ny fiainana. Ary izay ny ely noho ny fanenjehana tamin'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia. Nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an Jesosy Tompo. Ary nitanan'ny Tompo momba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary reny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka amin'ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra iray amin'ny Tompo amin'ny fominy fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno ny fanahy masina sy finoana. Ary marobe ny olona nanampy ho amin'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitondra ny Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy roalahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nakany Antiokia. Ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo. Fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran-tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaudio. Ary ny mpianatra ny ampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonina tany Jodia dia nataony izany. Ary ny tanànan'ny Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho amin'ny loholona. Asan'ny apôstôly toko 12. Ary tamin'izany andro izany ny Herôda mpanjaka naninjitra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana.
Ary izy namono an Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hitany fa sitraky ny jiosy izany, dia nandroso nisambotra ny Petera koa izy. Efa mbita amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nosamborina izy, dia nataony tao an-tranomaizina, ka natolony tamin'ny miaramila 720 ambenany. Dia nikasa hamoaka azy eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-tranomaizina, ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary noho ny efa hamoaka azy Herôda, dia natory teo anelanelan'ny miaramila 2 alay Petera tamin'iny alin'iny, sady voafatotra tamin'ny gadra 2 izy. Ary nisy mpiambina niambina ny tranomaizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelon'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'i Petera, dia namoa azy ka nanao hoe, mitsangana faingana, dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary io ilay anjely taminy, misy kina ary fehezo ny kapanao, dia nataony izany. Ary io koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manaraha ahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany io marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna, ary nivoho azy io mba alehany. Ary noho nivoaka izy, dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa natsiaro fanahy Petera dia nanao hoe, ankehitriny fantatry marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenany jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany, dia nakany an-tranon'i Maria renin'i Jaona izay atao hoe koa Marka izy. Ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo hiaino. Ary rehefa nalala ny feon'ny Petera izy dia tsy namono vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny tompo rarany fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Fa Petera nahatra nandondona ihany, ary rehefa novoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan'ny Tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy, ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nakany amin'ny fitoerana hafa. Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany miaramila ka nanao hoe, nakaiza Petera? Ary rehefa nitady azy fatratra Herôda fa tsy nahita, dia nadininy ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Herôda nidina niala tany Jodia ka ny Kaisaria, dia nitoetra tany. Ary Herôda tezitra loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana, fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Ary rehefa nahazo an'i Blastô, mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka, ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny tanany ny velona tamin'ny tanin'i Herôda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjo-mpanjakana Herôda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe, feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelon'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy, ka dia nohan'ny kankana izy ka maty. Ary nandroso sy niely ny tenin'Andriamanitra, ary Barnabasy sy Saoly niverina avy tany Jerosalema rehefa vita ny fanompony, dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy.
Asan'ny apôstôly toko 7:10. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losio-Kireniana sy Menahema izay ny olonono tamin'ny Herôda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny Tompo sy ny fadianina ireo, dia hoy ny fanahy masina: atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadianina sy nivavaka ary nametra tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa niray ny fanahy masina izy roa lay, dia nidina nakany Selôkia izy ka niondrana tsambo teo ankany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagoga Antiosy, ary nitondra ny jahona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita jiosy anankiray atao hoe Bar-Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy endry. Ary izy nampaka ny Barnabasy sy Saoly ankao aminy ka naniry mba hare ny tenin'Andriamanitra. Fa Elimy mpanao ody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy roa lahy sady nitady ampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa, izay atao hoe koa Paoly, feno ny fanahy masina, dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala-mahitsy ny Tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny Tompo hamely an'lahy, dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina, ary niraparapa ny tadiolona hitantana azy izy. Ary ny governora no nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny Tompo. Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfilia, ary jahona nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandroso nakany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakiana ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, miaino! Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona, raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho 7 taona. Ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandovainy ny tanindreny izy tokony ho 700 taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samoela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka dia nomen'Andriamanitra azy 70 taona Saoly, zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe: izao nahita ny Davida, zanaky Jese lehilahy araky ny foko, izay anao ny sitrapoko rehetra. Ary tamin'ny taranak'izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an' Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely, rehefa notorian-jahona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisan'ny fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Ary jahona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany, dia nanao hoe: ataonareo ho iza moa aho? Tsy izy aho,
fa indro misy anankiray avy ao aoriako ka izao tsy mendrika manikapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranak'i Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay monina ny Jerosalema sy ny loha olony satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsambata dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galilea ho any Jerosalema, ka dia ireo no vavolombelony amin'ny olony ankehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana no lazaina tamin'ny razana dia nahatanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an' Jesosy izy araka ny voasoratra eo amin'ny Salamy 2 hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy niverina ao amin'ny loha intsony izy dia izao no voalazany. Omeko anareo ny famindrapo mahatoky nampanantenana ny Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamelany iray masinao ho tratran'ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoa ny olona ny arabelona taminy dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratran'ny loha, fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratran'ny loha. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo. Ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalan'i Mosesy. Koa tandremo fandrao hiatra izay voalaza eo am-paminany hoe: izahoanareo mpamotsy fotsy dia gaga ka levona. Fa izao manao asa amin'ny andronareo dia asa izay tsy hinoanareo akory na dia hisy ilaza aminareo aza. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahiny holazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka nampirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay, fa izao no nandidian'ny tompo anay. Efa nanendry anao fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanejehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy roalahy kosa nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hampanga ireo dia nakany Ikonioma. Ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko 4:10. Ary noho ny tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagoga Antiosy izy ka nitory teny, ka dia olona betsaka no nino
na Jiosy na Jentilisa. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny Jentilisa ka nanome fo azy hanohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokian'ny tompo izay nanome vavolombelona hamarina ny tenin'ny fahasoavany ka nampanao azy roalahy famantarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka atao an-tanàna ny saratsaina, ny sasany nomba ny Jiosy fa ny sasany kosa nomba ny apôstôly. Ary raha ny iray tetika nisy ratsy sy tora-bato azy ny Jentilisa sy ny Jiosy mba miloholony ka fantany izany dia nandositra nakany Listra sy Derbe, tanàna any Likaonia mba amin'ny tany manodidina izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy nahare any Paoly nitory-teny ary Paoly noho ny nibanjina azy mafy ka nahita fa nanampinoana ositranina io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Dia niatsambontsamboatra ralehilahy ka nitsangatsangana. Ary noho nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'ny Paoly dia nanandratra ny feony izy ka nanao tamin'ny fiteny Likaonia hoe efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'ny Barnabasy nataony hoe Jopitera ary Paoly kosa Merkory satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jopitera teo anoloan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra ombilay sy voninkazo atao fiaingona eo am-bavahady ka nikasa hanao fanatotra. Fa noho nahare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nitarapaka nakeo afovoan'ny olona sady niantso nanao hoe rahondriana, ahoana nanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hiala anareo amin'izao zava-poana izao anatiny n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha amin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa. Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy fa manao soa izy mampilatsaka ny ranon'orina avy any amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny anina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany aza izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamono zavatra atao fanatitra aminy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy, nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina ka dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky any Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia ary noho ny efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrana tsambo niala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny mombany azy sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'ny Jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tam-pianatra izy. Asan'ny apôstôly toko 5:10. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jôdia nampianatra ny rahalahy hoe
Raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa ankany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona, hanimadina izany teny ady-an-kevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky any Fonika sy Samaria izy ka nilaza ny niovan'ny jentilisa dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loholona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny ombany azy. Fa ny mino sasany izay isany antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka saina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary efa nisy ady-hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavaka no andrenesan'ny jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelona tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa niodioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa nahoana ianareo no maka fanahy an'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo sioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakan'ny razantsika na isika hoentina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika, dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka nihaino an'i Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Ary rehefa nitsahatra sy ny teny izy roa lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy mihaino ahy, tsy mehoana efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany, analany olona aminy ankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia iverinao ka hanangana ny trano lain'i Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava ao ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsoana ny anarako, hoy Jehovah, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao ny hevitro, tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fitsangatsangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'izany isan-tanàna Mosesy, fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsambata ny teniny. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba iraina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy ankany Antiokia dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miaraba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabataba aminareo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasaina nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidy olona iraina ankanty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny aintsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirainay Joda sy Silasy sady ilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra enta mavesatra anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia ny hifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa,
veloma ianareo. Ary rehefa nalefana izy ireo dia nidina nakany Antiokia ary namory ny olona maro izy dia natorony ilay epistily. Ary noho ny efa namaky izany ny olona dia nifaly no nianatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitoro ny tenin'ny Tompo izy roa lahy mba amin'ny maro koa. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina hamanga ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitorintsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy ny hitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataon'ny Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana atsambo nakany Kiprosy, fa Paoly kosa nifidy an'i Silasy dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy. Dia nandeha namaky an'i Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany. Asan'ny apôstôly toko 9. Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa Jentilisa rainy. Ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikonioma izy. Koa tiany Paoly hoentina miaraka aminy izy dia nalaina izy ka nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany satria fantatr'izy rehetra fa Jentilisa rainy. Ary raha nandeha nitety ny tanàna tao izy dia natolo ny hotandreman'ny olona ireo didy navoaky ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema. Ary nianahery finoana ny fiangonana sady niamaro isan'andro. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Firigia sy Galatia ka efa tonga tany atsisin'ny Misia dia nitady hankany Bitinia izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana nisy eo tamin'ny Paoly koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay hankany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Ary noho niondrana atsambo niala tany Troasy izahay dia nizotra nakany Samotrakia, ary noho niampitso dia nakany Apôlia. Ary noho niala teo izahay dia nakany Filipy izay tanàna voalohany amin'izany zaran-tanin'ny Makedonia izany sady zanam-panjakana. Ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nakeny amoronony izay nataonay fa nisy fintoerana fivavahana. Ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy atao hoe Lidia, mpivarotra lamba volomparasy avy any amin'ny tanàna Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy. Ary ny Tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly. Ary rehefa natao batisa ravehivavy mba amin'ny ankohonany dia nangataka izy nanao hoe raha ataonareo mahatoky amin'ny Tompo aho dia midira ao an-trango ka mitoera aho, dia nanery anay izy. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay dia nisy ankizivavy anankiray nanampanay mahavaly ny fanena taminay. Ary ny faminaniana nataony no nahazoan'ny Tompo ny harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena.
ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe: mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Ary noho nitan'ireo tompony fa very ny fanantenany ahazony harena, dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo gouverneura izy roa lahy dia nolazainy hoe: ireto lehilahy jiosy ireto nampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na ataontsika fa Romanina isika. Ary ny vahoaka niara nitsangana hamely azy. Ary ireo gouverneura nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Ary noho ny efa nokapohiny mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany lehilahy, dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony nobolokiany mafy tamin'ny boloky hazo. Ary noho ny namaton'alina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary nihaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina. Dia nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatoran'izy rehetra. Dia natsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohaka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy: Tompo, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? Dia hoy izy roa lahy: minoa an Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roa lahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny dian-kampo, ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy, dia norosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Ary rehefa maraina ny andro, ireo gouverneura dia naniraka ny mpitandefina ka nanao hoe: alefaso ireo olona ireo. Ary ny mpiandry tranomaizina nilaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe: ireo gouverneura efa naniraka andefanareo, ko ankehitriny mivoay ianareo ka mandehana soamantsara. Fa hoy Paoly taminy: efa nokapohiny tsy voa tsara teo amin'ny miharihary izahay, kanefa Romanina izahay ka nataony tao an-tranomaizina. Ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoka izy ihany no hankaty hamoaka anay. Ary ny mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo gouverneura, dia natahotra izy raha naharefa Romanina izy roa lahy. Dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna. Dia niala tao an-tranomaizina izy ka niditra tao an-tranon'ny Lidia, ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha. Asan'ny Apôstôly toko 7:10. Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apôlonia izy, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy sinagoga any jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araky ny fanaony, ary sabata telo no niadiany hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy mijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy izay toriko aminareo, hoy izy, no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy, ary marobe koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vita tamin'ny vehivavy nanan-kaja. Fa nialina ny jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranon'ny Jasona, ary nitady hamoaka azy roa lahy ho amin'ny olona.
Ary raha tsy nahita azy roalahy izy dia nisarika an-tsasaona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe tonga ty koa ireo lehilahy namatika izao tontolo izao ireo, ary efa nampandroso ny tsasaona izy ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin'ny Kaisara satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nahare izany, ary rehefa nasainy nametraka antoka tsasaona sy ny sasany teo aminy dia navelany handeha izy. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina akany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagoga Antiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zodim-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Fa raha reny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tany Beria dia nakany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy nakany Antena, ary rehefa nahazo teny olazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hankanesana izy roalahy any amin'ny faingana dia lasa nandeha ireo. Ary raha niandry azy tany Atena Paoly dia taitra tao anatiny ny fanainy raha nahita ny tanàna feno sampy izy, ary izy niady hevitra tamin'ny Jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika nanohatra azy koa, ka hoy ny sasany, inona no tian'io mpibedibedy io lazaina? Ary io koa ny sasany, toa mitory an'Andriamanitra baovao izy satria Jesosy sy ny fitsangana amin'ny maty no notoriany. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho an'ny Areopago ka nanao hoe moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay, fa mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa natenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy nilaza na iaino zava-baovao. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitrareo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'ilay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy eo aminy rehetra. Izy no tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo nataony tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'ny olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hahatsapa ka ahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy hietsehantsika ary iainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Ary satria hiterak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra ny nitsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidin'ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsanganan'ny maty izy dia niomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe mbola iaino anao indray izahay ny amin'izany zavatra izany.
Ary Paoly dia niala teo aminy. Anefa ny olona sasany niray taminy ka nino mba namana izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damaria ary ny sasany koa. Asan'ny apôstôly toko 20. Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atena Paoly ka nakany Korinto. Ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akwila izay teraka tany Ponto, vao avy tany Italia, ary Prisila vadiny, fa Claudio efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma. Dia nankeo amin'izy mivady Paoly. Ary satria niray raharaha taminy izy, dia nitoetra tao aminy ka niasa, fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra hisatsam-bata tao amin'ny sinagoga izy ka nampanaiky ny jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe: aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho. Ary amin'izao sisa izao dia ankany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-trano lehilahy atao hoe Titus Justo izay nivavaka tamin'Andriamanitra. Ary ny trano nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo, mpanapaka ny sinagoga mamin'ny ankohonany rehetra dia nino ny tompo. Ary maro koa ny Korintiana raha nandre dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe: aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina. Fa izao momba anao, ary tsy hisy olona hiazona anao anisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo ho herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio no gobernora tany Akaia, dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy, ary nitondra azy ankeo amin'ny fitsarana. Ka dia nanao hoe ilay io mampamaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araky ny lalàna. Ary raha ilobava Paoly dia hoy Galio tamin'ny jiosy: ry jiosy, raha misy heloka na zavatra ratsy natao dia mety raha mandefitra aminareo aho, fa raha hevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izaho tsy te hitsara izany raharaha izany. Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambotra ny Sostena, mpanapaka ny sinagoga, dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana. Nefa tsy nahoany Galio izany zavatra izany. Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany. Ary rehefa nanao velomandrahalahy izy, dia niondrana tsambo nakany Siria, ary Prisila sy Akwila niaraka taminy koa. Ny volondohany no hetezany tany Kenkre satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy dia nandao azy mivady teo Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niady hevitra tamin'ny jiosy. Ary nangataka azy hitoetra elaela koa ny olona, fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe: mbola hiverina kanty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondrana tsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafatody tany Kaisaria izy dia niakatra ka niaraba ny fiangonana vao nidina nakany Antiokia. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitety ny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahan-teny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalàn'ny tompo, ary nafana fo izy dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin'ny Jesosy, kanefa ny batisan'ny Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga. Ary rehefa nandre azy Prisila sy Akwila dia nandray azy akao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso akany Akaia izy
dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any ampianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana. Fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Asan'ny apôstôly toko 7:20. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary io Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nahare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'ny Tirano. Ary nahatra 2 taona angarangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonina tany Azia na Jiosy na Jentilisa. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaronan-kanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosy sasany mpiriorio mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonina ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambony manana fanahy ratsy ka nanao hoe: mampianina anareo amin'ny Jesosy izay torian'i Paoly aho. Ary nisy fitimy rahalahy zanaky Skeva jiosy loha ampisorony izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namalaka nanao taminy hoe: fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy 2 lahy. Dia nandositra tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka ny voaratra. Ary fantatry ny Jiosy sy ny Jentilisa rehetra izay nonina tao Efesôsy izany. Dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatontalany tokobidiny dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Fatratra toy izany no fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa tao am-pony andeha hamaky any Makedonia sy Akaia aloha vao hankany Jerosalema ka nanao hoe: rehefa tonga any aho dia tsy maintsy ahitany Roma koa. Ary ny 2 lahy tamin'izay nanompo azy dia Timoty sy Erastô no nirahiny nakany Makedonia, fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa. Ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'izany fampianarana izany. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefy volafotsy izay nanao sariny tempolon'ny Diana tamin'ny volafotsy dia nampahazo harena be ny mpanefy. Ireny mba amin'ny mpanao zavatra hafa koa toy izany dia natsony hiangona ka nilazany hoe: tombokolay, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazoantsika harena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesôsy ihany fa tsaiky manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy manao hoe: tsy Andriamanitra izay zavatra nataony tanana.
ka dia tsy izao raharantsika izao ihany no ahina atao ho zava-poana, fa ny tempolon'ny Diana Andriamanibavy lehibe dia atao tsinotsinona koa aza, ka ho afa-boninahitra ilay ivavahan'ny Asia rehetra sy izao tontolo izao. Ary rehefa nandre izany izy ireo dia tezitra loatra ka niantso hoe lehibe Diana ny Efesiana, ary nanerana ny tanàna ny tabataba. Ary rehefa nisarika ny Gaio sy Aristrako lehilahy Makedoniana niara-dia tamin'i Paoly izy, dia niraisaina ny riotra ho any an-trano filalaovana. Ary raha te hiditra ho amin'ny olona Paoly dia tsy navela mpianatra, ary ny olona sasany tany Azia izay sakaizany dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho say hiditra ao an-trano filalaovana. Ary ny sasany niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Fa niorokoroka ny olona voly, koa ny ankamaroany tsy nahalala izay antony angonany teo. Ary nisy nisarika ny Aleksandro avy teo amin'ny vahoaka, fa ny jiosy nanesika azy androso. Ary Aleksandro nanofa tanana fa tahan-dahateny hiala tsiny tamin'ny olona. Fa rehefa fantatry ny olona fa jiosy izy dia niredina niantso, tokony ora roa izy rehetra hoe lehibe Diana ny Efesiana. Ary ny mpitahiry ny didy dia nampangina ny olona ka nanao hoe ry lehilahy Efesiana, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesiana no mpitahiry ny Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'i Jopitera. Ary satria tsy azo toerina izany dia tokony angina ianareo ka tsy hanao na inona ankamehana. Fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo izay nandromba tempoly na niteny ratsy ny Andriamantsika. Koa raha manan-teny famaliana amin'ny olona Demetrio sy ny mpaminefy izay nomba azy, aoka ifandahatra izy, fa misy ihany ny andro hitsarana, ary ao ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Fa andrao ampangaina isika noho ny tabataba, tsy misy antony izay niseho androany ka tsy hita izay ilazantsika izao fampitairana izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nampirava ny olona vory teo. Asan'ny apôstôly toko 20. Ary rehefa nitsahatra ny tabataba dia napaka ny mpianatra Paoly ka nananatra azy sy nanao veloma azy, dia lasa nakany Makedonia izy. Ary rehefa nitety izany tany izany sy nananatra ny olona tamin'ny teny maro izy dia tonga tany Grisia. Ary noho ny efa nitoetra 3 volana teo izy ka efa hiondrana tsambo akany Siria, ary nisy jiosy nanotrika azy, dia niova hevitra izy ka lasa niverina namaky any Makedonia. Ary niaraka taminy hatrany Azia Sopatera zanaky Piro avy any Beria, ary Aristarko sy Sekondo ary avy tany Tesalonika, ary Gaio avy any Derbe, ary Timoty ary Tikiko sy Trofimo avy any Azia. Ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy. Dia niondrana antsambo niala tany Filipy izahay rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankany amin'ny tany Troasy izahay no niafaka adimina, ary tany no nitoeranay afotoana. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona hamaky mofo izahay, Paoly dia nitory teny taminy ka nikasa handeha maraina izy. Dia naharitra nitory teny mandra-pahamatomatonalina izy. Ary nisy jiro maro teo an-trano ambony izay niangonanay. Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eutika nipetraka teo am-baravarakely ka sondriatory. Ary raha naharitra ela nitory tenin'ny Paoly dia niraika noho ny torimaso ilay zatovo ka nianjera tamin'ny tany avy eny amin'ny rihana intelo mifanongoa, ary noho narenina izy dia indro fa efa maty. Ary Paoly nidina dia niankohaka taminy tsy nanohona azy ka nanao hoe aza miorokoroka ianareo fa mbola misy aina ihany izy. Ary niakatra Paoly dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela ambara-pahamaraina ny andro izy dia lasa nandeha.
ary nitondra ilay zatovo efa velona izy ireo ka faly dia faly. Ary izahay ny aloha ho any atsambo dia niondrana nakany aso, fa eo no andraisana ny Paoly satria eo no fotoana nataony fa nikasa andeha tanety izy. Ary rehefa niaona taminay tany aso izy dia noraisinay ary dia lasa nakany Mitilena izahay. Ary rehefa niondrana atsambo niala teo izahay dia tonga tandrifiny koa no ny ampitso. Ary no ny ampitso indray dia niantsona tao Samo ka tonga tany Mileto izahay no ny ampitson'iny. Fa Paoly efa nikasa andeha atsambo andalo any Efesosy mba tsy hitoerany ela any Azia, fa maika izy raha azony atao hamonjy ny andro Pentekosta any Jerosalema. Ary raha tany Mileto Paoly dia naniraka kany Efesosy izy mba hampakany loholon'ny fiangonana ankeo aminy. Ary no ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: "Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetra ny fitondrateko taminareo tamin'izany andro rehetra izany. Dia nanompoako ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapanahy izay nanjohay tamin'ny fanotrehan'i Jiosy. Ka tsy mba hanafeniko izay ny mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano. Ary nambarako tamin'i Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana an'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny, indro, tery hampanay hankany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay anjoha ihany. Afa-tsy izay ambarany fanahy masina amiko amin'ny isan-tanàna, fa izy fa mantorana sy fahoriana anjohay. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba ahavita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary indro ankehitriny fantatro fa tsy hahita nitavaka intsony anareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka ambaranareo rehetra aho, fa tsy nafeniko anareo fa notoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanova ny fanahy masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambody masika hiditra ao aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Koa miambena ary tsarovy, fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Ary ankehitriny, izaho manolotra anareo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no hamasinina. Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho, fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no ny asa mba azahoako sy ny niaraka tamiko izay nilainay. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra tokoa ny manome noho ny mandray. Ary rehefa niteny izany izy dia nandohalika teo ka niary nivavaka tamin'izy rehetra. Ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozon'ny Paoly ka nanoroka azy, sady nalahelo loatra noho ny ilazany fa tsy hahita nitavany intsony izy. Dia nanatitra azy teny atsambo izy. Asan'ny apôstôly toko 2:20. Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana atsambo ka nizotra nakany Kosy. Ary noho ny ampitso dia tonga tao Rodo dia niala tao nakany Patara. Ary noho nahita sambo nita ho an'ny Fonika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary noho natsinjo an'i Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nakany Siria dia niantsona tao Tiro. Fa tao no notaterina ny entan'ny sambo. Ary noho nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra teo afitona. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy ilazan'i Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia niala izahay ka lasa nandeha.
Ary izy rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao veloma izahay dia nirotsaka tsambo fa izy ireo kosa niverina nody. Ary ny niafarany nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaya rehefa avy tany Tiro. Ary niaraban'ny rahalahy izahay ka nitoetra teo aminy indray andro. Ary noho ny ampitsy dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranon'i Filipo Evanjelista izay anankiray tamin'izy 7 lahy dia nitoetra tao aminy izahay. Ary izany lehilahy izany dia nanana zanakavavy Virjiny 4 izay naminany. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisina ny fehikibon'ny Paoly ka namatorany ny tongotra amatana ny tenany dia hoy izy: izao no lazain'ny fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity ka atolony eo an-tanan'ny jentilisa izy. Ary raha vaorenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonina teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe: nahoana ianareo no mitomany ka mampangorangoraka ny foko? Fa vonona aho tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehy entana izahay ka niakatra nakany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty milaly izay nokasainay hitoerana. Ary noho tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary noho ny ampitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly ary vory teo ny loha olona rehetra. Ary rehefa niaraba azy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra. Ary hoy koa izy tamin'ny Paoly: hitanao rahalahy fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa mino ary fatra-pitana ny lalàna izy rehetra sady efa novokisan'ny olona ny aminao. Fa ianao hono mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa ahafoy an'i Mosesy ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na hanaraka ny fanaondrazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy ho reniny ny nahatongavanao. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao. Misy efa-day ety izay nivoady. Raiso ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy ary mandoava ny vola ho lany mba hanaratany ny lohany ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsy nitsinona izay zavatra namikisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna kosa. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily izahay nandidy azy hifady ny hena atelina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangajangana. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo ary noho ny ampitso dia nanadio ny tenany niaraka taminy izy ka niditra tao an-kianjan'ny Depoly nanambara ny fahantanterahany andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isan-day. Ary rehefa ho tapitra ny afotoana dia nahitan'ny Paoly teo an-kianjan'ny Depoly ny Jiosy avy tany Azia ka nampikitaba ny vahoaka rehetra izay sady nisambotra ny Paoly ka dia niantso hoe: avy ry lehilahy Israely fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra, ombieny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity, sady nampiditra jentilisa teo an-kianjan'ny Depoly izy ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany raha teo fa niaraka taminy tao an-tanàna Trofimo Efesiana ka nataony fanampidiriny Paoly teo an-kianjan'ny Depoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra ka niazakazaka ny vory ny olona, ary Paoly dia nosamboriny ka nosarian'ny ala tao an-kianjan'ny Depoly. Ary niaraka tamin'izay
dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona dia nisy teny nakarina tany amin'ny fefy arivo tamin'ny antokony miaramila nilaza fa mikotaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nankeo aminy. Ary raha nahita ny mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka ny Paoly. Ary ny mpifehy arivo nanakaiky dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny kihadra roa dia nanontany hoe iza moa izy ary inona moa no nataony. Ary ny sasany tamin'ny olona maro ny antso mafy nilaza zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azony nofantarina izay marina noho ny fikotranana dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy dia nobetainy miaramila noho ny fifanosehan'ny olona fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe vonola io. Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly dia hoy izy tamin'ny mpifehy arivo, mahazo miteny aminao va aho? Dia hoy izy, mahay teny Grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay Eziptianina izay nampikomy olona fahiny ka nitarika ny 4,000 lay mpitondra lefipoy nakany anefitra? Fa hoy Paoly, izaho Jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo-tany amin'izay tanàna tsy kely laza. Kohatra ranitra ianao, aoka mba hiteny amin'ny olona. Ary Paoly rehefa navelany dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe Asan'ny Apôstôly toko 12. Ry rahalahy sy ianareo ray, enoy ny teny alahatra aminareo ankehitriny analatsiny ny tenako. Ary noho nyrenin'ny olona fa teny Hebreo no nitenenany taminy dia maika nangina izy. Ary hoy Paoly, izao lehilahy Jiosy, teraka tany Tarsosy any Kilikia, fa teto amin'ity tanàna ity nahabe ahy teo anilan'ny tongotry Gamaliela. Dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razanao ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho hatramin'ny mahafaty aza dia namatotra azy na lahy na vavy ka nanolotra azy atao an-tranomaizina. Ary ny mpisorona be sy ny loholona rehetra no vavolombeloko sady izy no nandraisaka taratasy ho amin'ny rahalahy dia nakany Damaskosy aho mba ho entiko ampantorana akany Jerosalema koa izay hita teo mba hampijaliana. Ary raha nandeha aho ka mby teo akaikin'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidinay. Dia lavy tamin'ny tany aho ka nandre feo nilaza tamiko hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izao namaly hoe iza moa ianao Tompo? Dia hoy izy tamiko, izao no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, nefa tsy mba nareny feon'izay niteny tamiko izy. Ary io izao, Tompo, inona no ataoko? Dia hoy ny Tompo tamiko, mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa any no lazaina aminao izay rehetra voatendry ataonao. Ary raha tsy nahajery aho no ny famirapirantan'izany mazava izany dia notantanan'ireo niaraka tamiko aho ka dia tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny jiosy rehetra izay nonina teo dia nanantonay ary nitsangana ka nanao amiko hoe ry Saoly rahalahy, mahirato. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary io izy, Andriamanitra ny razantsika efa nanendry anao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny iray marina ary hiaino ny teny alokon'ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana,
miantsoa ny anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo an-kianjan'ny tempoly dia azo tsindrimandry ka nahita azy nilaza amiko hoe maladia ianao ka mivoafaingana any Jerosalema fa tsy handray ny fanambaranao ay izy. Dia hoy izao: Tompoko, izy ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao an-tranomaizina sady nokapohako tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka ny rano Stefana martioranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary io izy tamiko: mandehana fa izaho aniraka anao andeha lavitra ny amin'ny Jentilisa. Ary ny olona niaino azy hatramin'izany teny izany dia nanandratra ny feony ka nanao hoe esory amin'ny tany le io fa tsy tokony ho velomina izy. Ary raha niantso sy niala lamba ary nanipy vovoka ao amin'ny rivotra izy dia nasainy mpifehy arivo entina any anaty rova Paoly ary nasainy adinina mikapoka mba hahafantarana izay fototry ny nanakoran'ny olona azy toy izany. Ary raha namatotra azy tamin'ny kofehy hoditra izy dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo: mety aminareo va ny mikapoka lehilahy Romana izay tsy mbola noeloina? Ary ny kapiteny no nahare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehy arivo ka nanao hoe inona izato ataonao izao? Fa Romana io lehilahy io. Dia nankeo aminy ny mpifehy arivo ka nanao taminy hoe lazao amiko, Romana va ianao? Dia hoy izy: eny. Ary ny mpifehy arivo namaly azy hoe vola be ny nahazoko izany voninahitra izany. Fa hoy Paoly: izaho kosa efa nanana izany hatry ny fony voateraka. Dia nandao azy faingana ireo olona efa hanadina azy. Ary ny mpifehy arivo natahotra koa rehefa nahalala fa Romana satria efa nampamatotra azy izy. Ary noho ny ampitso, satria tafantatra marina izay niampangano Jiosy azy ny mpifehy arivo, dia nama azy ary nasainy niangona ny loham-pisorona sy ny Sinetriona rehetra. Ary Paoly nentiny nidina ka nampitoeriny teo anatrehany. Asan'ny apôstôly toko 27. Ary Paoly dia nibanjina ny Sinetriona ka nanao hoe ry rahalahy, izaho nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany. Ary any any azy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo amely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely anao, ry rafibato voaloatra fotsy. Fa ianao va mipetraka hitsara ay araky ny lalàna, nefa asainao kapohina tsy araky ny lalàna ao? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly: tsy fantatro fa mpisorona be izy rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry Paoly fa sadoseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny Sinetriona izy ka nanao hoe ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo. Ny amin'ny fanantenana sy ny fitsangana amin'ny maty no hitsarana ay. Ary rehefa nilaza izany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny sadoseo ka nizara roa toko ny olona maro. Fa ny sadoseo manao hoe tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanorandalàna sasany izay isany antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe tsy hitanay izay heliko lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao ifandroritan'ny olona Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba hakazy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'iny alina iny ka nanao hoe matoky fa tahaka nanambaranao ay tany Jerosalema no mbola hanambaranao ay any Roma koa. Ary noho ny maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozina sy nianina
fa tsy hihinana na hisotro izy ambara-pamonony any Paoly, ary tsy omby 7 no ndray tetika nanao izany. Ary izy nakany ampisorona be sy ny loha olona ka nanao hoe: efa niozona sy nianiana izahay fa tsy hanandra zavatra na inona ambara-pamonona ihany Paoly. Koa ankehitriny dia mila zah ampifehy arivo ianareo sy ny Sinetriona mba hampidina azy hankaty aminareo, mody tahamototra azy, marimarina kokoa ny amin'izay nataony, ary izahay kosa dia efa vonona mono azy, dia tsy mbola mbiakaiky izy. Ary noho nireny zanakanabavon'ny Paoly ny fanotrehana dia lasa nakany anaty rova izy ka nilaza tamin'i Paoly. Ary Paoly niantso ny kapiteny anankiray ankeo aminy ka nanao hoe: ento makany ampifehy arivo ity zatovy ity fa mananteny olazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo dia nanao hoe: Paoly mpifatotra niantso ahy ankeo aminy ka nangataka ahy hitondra ity zatovy ity ankeo aminao fa mananteny olazaina aminao hono izy. Ary ny mpifehy arivo nitantana azy, ary noho ny efa nitokana tao amin'ny mangingina izy dia nanontaniany hoe: inona moa no teny olazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo: ny jiosy efa nifanaiky hangataka aminao ampidina ny Paoly ho any amin'ny Sinetriona raha ampitso, mody tahanadina azy marimarina kokoa. Koa aza manaiky azy ianao fa misy tsy omby 7 lahy izy manotrika hisambotra ny Paoly, ka efa niozona sy nianiana izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonony azy, ary efa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao. Ary ny mpifehy arivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe: aza milaza amin'ny olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapiteny 2 lahy ankeo aminy izy ka nanao hoe: manomana miaramila 200 lahy sy soavaly 70 ary piloka lefina 200 ankany Kaisaria ny oalina amin'ny ora 7. Ary hitondray biby koa itaingenan'ny Paoly hitondra soamantsara ho any amin'ny Feliksa mpanapaka. Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao: Claudio Lysia miarahaba amin'ny Feliksa mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamborin'ny jiosy ka efa saiky novonony, fa noho ny fantatro fa romana izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia nientiko nidina ho eo amin'ny Sinetriona izy, dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàna no niampangany azy, fa tsy nisy niampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra an-dralehilahy dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampanga kosa nasaiko hilaza aty anatrehanao izay hampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka ny nandindina azy ka nentina tamin'iny alin'iny ho any Antipatri, ary noho ny ampitso dia navelany andeha hiaraka aminy ny antsoavaly, fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly eo anatrehany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy, ary rehefa fantany fa avy tany Kilikia izy dia hoy izy: iaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Herôda izy. Asan'ny apôstôly 2:20. Ary rehefa afaka adimina dia nidina Ananiasy mpisorona be mba miloloha olona sasany sy Tertilo mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpanapaka ny niampangany amin'ny Paoly. Ary rehefa nantsona izy dia niampanga azy Tertilo ka nanao hoe: ianao no ahazahoanay fiadanana lehibe, ary ny fitondranao efa napandry tsara ity firenena ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny izany i Feliksa tsara indrindra o. Fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, traranitra ianao eno kely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanay sady mpampikomy ny jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan'ilay atoko atao hoe Nazarena.
Izy io koa nitady handoto ny tempoly dia nosamborinay izy, ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatrao marina izay rehetra hiampanganay azy. Ary ny jiosy koa dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy. Ary rehefa notondroiny mpanapaka iteny Paoly dia namalaka nanao hoe: fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela amin'ity firenena ity, ka dia faly aho andahateny analatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 12 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema. Ary tsy nisy nahita ahy niady hevitra tamin'ny olona teo akanjan'ny tempoly, na nampitabataba ny vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hainy amarininy eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Fa izao no ekeko aminao, fa araky ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anompoko an'Andriamanitry ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenan'izy ireo koa fa hisy fitsanganany marina sy ny meloko. Ary amin'izany dia mikely aina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manamelokay na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hita ny voadio teo akanjan'ny tempoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy jiosy sasany avy any Azia. Tokony iseho eto anatrehanao ireo mba hiampangay raha tahiny misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay ratsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny Sinedraiona aho. Afa-tsy izao teny iray loha izao ihany dia ilay nantsoka raha nitsanina teo afovoany aho hoe: ny amin'ny fitsanganany maty no hitsarana ay eto anatrehanareo anio. Ary satria fantatry Feliksa tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy aloha ka nanao hoe: rehefa tafidina tia Lisia mpifehy arivo dia ho fotorako tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidy ny kapiteny hiambina ny Paoly sy hamela azy hitsangatsangana ary tsy handrara olona na dia iray akory azy amin'ny isan-kaizany izay ho avy hanompo azy. Ary rehefa ka andro vitsivitsy dia tonga Feliksa sy Drosila vady ny vehivavy jiosy dia nampaka ny Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoana ny Kristy Jesosy. Ary noho nitory ny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe: mandehana angaloha, fa raha malalaka dia hampankanao indray aho. Sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola, ka dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Ary rehefa afaka 2 taona dia Porsio Fertos no nandimby an'i Feliksa, ary Feliksa tahazo sitraka tamin'ny jiosy, ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 5. Ary Fertosy no tonga tao amin'ny zara fanampahany dia niala tany Kaisaria hiakatra any Jerosalema rehefa afaka teloana. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny olona manakaja tamin'ny jiosy nanambara taminy izay niampangany amin'ny Paoly sady niangavy taminy ka nangataka azy ho elohiny mba hampanalainy akany Jerosalema, fa nikasa hanotrika eny amoron-dalana izy hampinomy azy. Ary Festos namaly fa Paoly dia ambenana ny Kaisaria sady izy kosa efa hankany faingana, koa izay manam-pahefana eo aminareo izy no aoka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny avalona na afilona izy dia nidina nakany Kaisaria. Ary noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny mpitsarana izy ka nasainy alaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny jiosy izay nidina avy tany Jerosalema ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azony hamarinina akory no ny hampangany azy. Fa Paoly nandahateny analatsiny ny tenany hoe: tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalàny jiosy na tamin'ny tempoly
na tamin'ny Kaisara. Nefa Festosy tahazo sitraka tamin'ny Jiosy dia namaly an'i Paoly ka nanao hoe tianao va ny hiakatra any Jerosalema ho tsaraina eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany? Fa hoy Paoly, eto amin'ny fitsaran'i Kaisara izay tokony hitsarana ay no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho, ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho na nanao izay tokony hahafaty ahy dia tsy mandatsy ho faty aho, fa raha tsy marina kosa izay zavatra hiampanganindreo ahy dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapony. Andahatra eo anatrehan'i Kaisara aho. Ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolontsaina Festosy dia namaly hoe efa nifidy ny andahatra any anatrehan'i Kaisara ianao ka dia ho any amin'ny Kaisara ihany ianao. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika iaraban'i Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy dia nambaran'i Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy, misy mpifatotra anankiray ato navelan'i Feliks, koa tamin'izao tany Jerosalema ny mpisorona sy ny loholon'ny Jiosy ny ampangazy ka nangataka izay hanameloana azy. Fa namaly azy kosa aho hoe tsy fanaon'ny Romana ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiapanga, ka mahazo mandahatra hanalatsiny ny tenany ny amin'izay ny ampanganindreo azy izy. Ary raha tonga taty izy dia tsy mba nijanojanona aho, fa noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana, ka nasaiko nalaina ralehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiapanga azy dia tsy mba niapanga azy araka izay zavatra ratsy nampoiziko izy tsy akory, fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty nefa nolazain'i Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny tsarana izany zavatra izany dia nanontany aho na tindra lehilahy ny hankany Jerosalema ho tsaraina any ny amin'izany zavatra izany na tsia. Ary rehefa nangataka ambenana ho tsarain'ny mpanjaka Paoly dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy, izao koa mba tahandre izany lehilahy izay. Ary io izy, raha ampitso ary dia andre azy ihany ianao. Ary noho ny ampitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany ka niditra teo amin'ny trano fihaonany niaraka tamin'ny mpifehy arivo sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nentina nakeo Paoly araka ny didin'i Festosy. Ary io Festosy, ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io izay notarainan'ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na teto koa, ka nataony antsoavo hoe tsy tokony ho velomina intsony le io, nefa tokony hitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Saingy izy ihany no tahandahatra amin'ny mpanjaka dia nanaiky hampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina ho soratako amin'ny tompoko, ko dia netiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba handinina izy ka dia ho hitako izay ho soratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy. Asan'ny apôstôly toko 9:20. Ary io i Agripa tamin'i Paoly, mahazo mandahatra ny teninao ianao. Ary Paoly naninjitra ny tanany ka nandahan-teny hanalatsiny ny tenany nanao hoe ny amin'ny zavatra rehetra hiampangany Jiosy ahy, ry Agripa mpanjaka dia ataoko fa sambatra aho satria mahazo mandahan-teny hanalatsiny ny tenako eto anatrehanao anio. Indrindra fa efa fantatrao tsara ny fanao sy ny ady hevitra rehetra amin'ny Jiosy. Kohatra ranitra ianao mba mahareta iaino ahy. Fantatry ny Jiosy rehetra ny fitondrantenako hatry ny fony ao mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema hatramin'ny voalohany. Eny, fantany hatramin'ny voalohany aho raha mety milaza izy, fa efa fariseo aho araka ny antoko, fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika.
Ary ankehitriny ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika no hitsanganako ho tsaraina eto, dia ilay fanantenana andrasan'ny firenentsika 12 izay mazoto manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no hiampangano Josiay ry mpanjako. Nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inoana raha Andriamanitra manangana ny maty? Ary izao efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro hanohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Sady nataoko tany Jerosalema izany, ka maro ny olona masina no hidiko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny loham-pisorona aho. Ary raha ho vonoina ireny dia mba nandatsa-bato nanaiky izany koa aho. Ary nampijaly azy matetika teo amin'ny sinagoga rehetra aho ka nanery azy hiteny ratsy. Ary satria verisaina tamin'ny fahatezerako taminy aho dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna ivelany koa aza. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny loham-pisorona, koa noho n'ilainy tautaovovonana iny ny andro ry mpanjaka aho, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidinay mamin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izao: iza moa ianao Tompo? Ary io ny Tompo: izao no Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay hisehoko aminao, hamonjy anao amin'ny olon'i Israely sy ny jentilisa izay hanirahako anao, mampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Ary amin'izany ry Agripa mpanjaka aho dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho, fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny jentilisa, mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamboran'i Josiay teo akanjan'ny tempoly sy nitadiavany hahafaty ahy. Ary noho ny fitahian'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrakandroany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona fa tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy. Fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny jentilisa. Ary raha nandahatra izany izy dia hoy Fesitosy tamin'ny feo mahely: Ry Paoly io, verisaina ianao, ny fianarana be loatra no efa nahaverisaina anao. Fa hoy Paoly: tsy verisainao ry Fesitosy tsara indrindra, fa mandahatra teny ny fahamarinana sy ny fahononana. Fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany, ka dia miteny amin'ny fahasahiana eto anatrehany aho, fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin'ny takona izany. Ry Agripa mpanjaka, mino ny mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao. Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly: Ay, ataonao fa mora toy izany no ampanekenao ahy io kristianina? Ary hoy Paoly: mangataka amin'Andriamanitra aho, fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tsy ianao ihany fa izay rehetra mandre ahy anio dia hitovy amiko, afa-tsy amin'ireto gadra ireto ihany. Ary nitsangana ny mpanjaka sy ny gobernora ary Berenika mba amin'izay niara-mipetraka teo taminy. Ary rehefa niala teo izy dia niresaka hoe tsy manao izay tokony hahafaty na hamatorana azy tsy akory izany lehilahy izany. Ary io i Agripa tamin'ny Fesitosy: azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara izy.
Asan'ny apôstôly toko 7. Ary rehefa voadidy hiondrina tsambo hiala ankany Italia izahay, Paoly sy ny mpifatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapiteny atao hoe Jôliô tamin'ny antokony Aogostô. Ary rehefa nirotsaka tsambo avy any Adramitena izay efa andeha hitety ny sisy tanin'ny Azia izahay, dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy tany Tesalonika. Ary noho ny ampitso dia tonga tany Sidôna izahay. Ary tsara ny nitondran'i Jôliô amin'ny Paoly, fa navelany ankany amin'ny sakaizany izay iay azy izy. Ary noho niala teo izahay dia nanaramorona ny Kiprôsy, niazo ny ilany tako-drivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfilia izahay dia tonga tany Mira any Likia. Ary tao no nahitan'ny kapiteny sambony Aleksandria ankany Italia, dia nasainy niondrina teo aminy izahay. Ary rehefa nandeha niadana andro maromaro izahay ka saika tsy tonga tandrifin'ny Kinido satria nisakana anay ny rivotra, dia tako-drivotra ny tandrifin'ny Salmona izahay. Ary noho ny sahirana nanamorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe Tsara Fitodian-tsambo, akaikin'izany ny tanàna Lasea. Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana, dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe: "Ry tombokilahy ô, hitako fa izao fandehanana izao dia izy fahasimbana sy fatiantoka be ihany, ka tsy amin'ny entana sy ny samby ihany fa ny aintsika koa aza." Kanefa ny kapiteny nino ny mpitondra sy ny tompo-tsambo fa tsy ny teny nolazainy Paoly. Ary satria ny fitondia-tsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina, dia nataony maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tonga ny Foinix ahay andaniny ririnina any. Fitodia-tsambo any Kreta izany ka manatrika miana atsimo andrefana sy miana avaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo ka nataony fa efa nahazo izay nirina izy, dia niala teo izy ka nandalo akaikikaikin'ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eorakilona. Ary raha nompahon-drivotra ny sambo ka tsy nahatoa azy dia navelanay avezivezina izy. Ary raha nandeha faingana nanaramorona ny nosy atao hoe Kauda niazo ny ilan'ny tako-drivotra izahay, dia saika tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakarina izany dia novaorany manodidina ny sambo. Ary natahotra izy fandrao hiatra any amin'ilay fasika mandrevo, dia nampidina an'ilay ka navelany andeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy izahay dia nanariny ny entana noho ny ampitso. Ary noho ny ampitson'io indray dia nariny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo. Fa rehefa tsy hita ny masoandro na ny kintana hatramin'ny andro maro, ary tsy kely ny rivotra izay namely, dia tsy nanantena voavonjy intsony izahay. Ary rehefa tsy nakanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: "Ry tombokilahy ô, tsara raha ho niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho sy nahitana izao fahasimbana sy fatiantoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky fa tsy hisy ho faty anareo fa ny samby ihany no ho very." Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoky sady tompoky nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe: "Aza matahotra ary Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao. Ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Ko matokiry tombokilahy ô, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. Nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika." Ary tamin'ny alina faha-7 raha navezimbezenina tany Adria izahay noho ny namatin'alina, dia nataony Matilo fa efa manakaiky tany izy, dia nanaka-drano izy ka hitany fa 20 refy. Ary noho ny nandrosoroso kokoa izy dia nanaka-drano indray
Kahitany fa 5:10 refy, dia natahotra izahay fandrao hitona amin'ny aram-bato ka dia nandatsaka vato fantsika 4 teo Amboditsambo ary naniry ny andro maraina. Ary raha nitady andositra hiala tamin'ny sambo ny Mateloa ka efa nampidina ny salopy teo amin'ny ranomasina izy, noho ny andatsaka vato fantsika eo Andohasambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila: raha tsy mitoetra eto Antsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia niangavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe: anio no 410 andro ny andrasanareo sady naharinona ianareo ka tsy nihinana. Koa mananatra anareo aho hihinan-kanina, fa izany no isan'ny hamonjenanareo. Ary tsy hisy overy aminareo rehetra na dia singam-bola iray akory aza. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo, dia nisaotra n'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra, ary rehefa novakiny dia nihinana izy. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary izahay rehetra teo anaty sambo dia olona 770. Ary rehefa voky izy dia nanariany ho any anaty ranomasina ny anina mba hanamaivanana ny sambo. Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy, fa nahita elodrano anankiray tsara morina, ka teo no nokasainy ampidonana ny sambo raha azo atao. Ary rehefa nesoriny avokoa ny vato fantsika dia navelany ho any an-dranomasina, ary novahany koa ny kofehin'ny familin-tsambo dia namelatra nilay anoloana izy ho azon-drivotra ka nanantona ny tany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fiaonan-dranomasina izy dia navelany dona tamin'ny tany ny sambo, ary ny loha sambo ny iziny ka nitoetra tsy nihetsika, fa ny vody sambo kosa dia vakivaky azo ny herin'ny onja. Ary ny miaramila nanao tetika hamono ny mpifatotra fandrao hisilomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny tahamonjy an'i Paoly dia nisakana azy tsy hanao izay nokasainy, fa izay nahay nilomano no nasainy hirotsaka aloha ka hilomano ho any amin'ny tany. Ary ny sisa dia samy hanao izay ahafaka azy, na amin'ny hazo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo, dia tonga soamantsara teny an-tanety avokoa izy rehetra. Asan'ny apôstôly toko 20. Ary rehefa voavonjy izahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy, ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompo tany taminay, fa namelona afo izy ka nandray tsara nay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana, sady nangatsiaka ny andro. Dia namory kitay hazo iray trotroina Paoly ka nanohaka izany teo amin'ny afo, ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompo tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy: mpamonolona tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelany todinaina ho velona. Fa nakifiny ho eo amin'ny afo ilay biby, ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory aza. Ary ny olona kosa nanampo azy ivoto na hikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandry ela izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjohan'i Paoly, dia niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikin'io dia nisy sahan'ny Poplio, mpanapaka ny nosy, izay nandray anay ka nampiantrano anay tsara atelona. Ary narary ny tazy sady nivalan-drano ireny Poplio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay. Ary rehefa andeha izahay dia novatsiany tsara. Ary rehefa afaka 3 volana dia niondrana izahay tamin'ny sambon'ny Aleksandria izay efa nandalo ny ririnina teo amin'izany nosy izany, sady nisy sarin'ny zazak'ambana. Ary rehefa nitody tany Sirakosa izahay dia nitoetra teo atelona. Ary noho niala teo izahay dia nisompirana nakany Regioma,
Ary rehefa afaka indray andro dia ny fofofofo avy tany atsimo ny rivotra, koa noho ny ampitsy dia tonga tao Potiolo izahay. Tao no nahitanay ny rahalahy sasany ary izy niangavy anay toetra tao aminy hafitona, ary toy izany no nandrosoanay nakany Roma. Ary no nahare nidianay ny rahalahy tany dia tonga izy nitsenanay hatrany amin'ny tsenany Apio sy ny tranom-bahiny 3. Raha nahita azy Paoly dia nisaotra an'Andriamanitra izy ka nahazo toky. Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navela ny toetra mitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Ary rehefa afaka ateloana dia nampanalainy Paoly hiangona izay lohandohany tamin'ny Jiosy. Ary rehefa niangona ireo dia hoy izy taminy: "Ry rahalahy, izao dia mpifatotra avy tany Jerosalema natolotra teo an-tanan'ny Romana, na dia tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaon-drazana. Ary rehefa nanadina ahy mafy ireo dia saiky nandefa ahy ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoherin'ny Jiosy izany dia tery aho ka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy mba toy ny manana teny hampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, ahitako anareo sy resahako aminareo, fa noho ny fanantenan'i Israely no ifatorako amin'ity gadra ity." Ary hoy izy ireo taminy: "Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jôdia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankatsiana nambara na nilaza ratsy anao. Fa tianay hore aminao izay hevitrao, fa ny amin'izany atoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy." Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro no nankeo aminy tao an-trano ny toerany, ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary ny teny eo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy ino an Jesosy, ary ny sasany nino izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nino. Ary raha tsy niraisaina ireo dia niala rehefa nanao teny indraimbava. Paoly hoe: "Marina izay nampilazainy fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin'ny razanareo, manao hoe: mandehana any amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe mba ahare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa adala ny fon'ireo olona ireo ary efa lalo-dalovana ny sofiny, ary efa nankimpino ny masony, fandrao hahita ny masony, tsy handre ny sofiny ary hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy ao. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa ary izy hiaino azy." Ary Paoly nitoetra 2 taona angarangidina tao an-trano no hofany ka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy, dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be, ary tsy nisy fisakanana. Amen.